Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny Fandaharana Malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny isi télévision. Taorian'izay fotoana izay niantona kely izay noho ny fialan-tsasatra dia miverina ny Fandaharana ko dia manasanao anaraka izany tsy tapaka eto amin'ny isi télévision. Dia an'io zany tsika dia iresaka mikasika ny AKI-RADIO, iresadresaka amin'Andriamatoa Rado Rakotosalama izay tompon'andraikitra amin'izany AKI-RADIO izany. Ny faly miarabanao Andriamatoa Rado Rakotosalama. Ya, dia faly miarabanao Andriamatoa Barlandresy ary dia miaraba ihany koa ny mpijery ny Madagascar TV izay miainga ao Canada ary jerena maneran-tany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Efa niresadresaka teto ihany moa tsika tany aloha mikasika ny asa fitoriana filazantsara tao anatin'izay fotoana izay inona no mety hoe vaovao afaka hoentin'ny Rado ho an'ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao. Eny Bary, misaotra anao tokoa amin'izany fanontaniana izany. Tao anatin'ny fotoana izay tsy nihaona antsika tokoa tao anatin'ny fotoana elaela izay satria tany amin'ny tamin'ny volana marsa tany tsika no nihaona farany teto dia nisy tokoa ny vaovao izay nomeny tompo antsika ao anatin'izao asa fitoriana izao. Vaovao mahafaly no tenenina zany ho antsika any Canada sy mpijery ny Madagascar TV fa ny Fandaharana handramoka izao izay efa nirenesinao hatramin'izay fotoana vitsivitsy elaela izay tamin'ny voalohany reta amin'ny alalan'ny Facebook ny Fandaharana handramoka izao. Reny olona ihany koa teny amin'ny nivon'ny télévision takanareo ao Canada, Madagascar TV, tao amin'ny télévision ny Madagascar, ny radio any Madagascar sy ny onjam-peo ihany koa eto Frantsa. Dia taorianan'ireny hetsika izay natao amin'ny asa fitoriana amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra amin'ny Facebook fananganana n'ireny groupe rehetrarehetra toriteny en direct, mivavaka fiambenana, ny fianarana baiboly, fianarana amin'ny toriteny izay natsangana mivady moa zany dia fifaliana anay manolotra anareo fa dia nisokatra soamatsara io vakitsika eo ambony ngamba ny AKI-RADIO. Nisokatra soamatsara nanomboka tamin'ny volana Oktobra, 1er Oktobra teo ny radio handramoka izao izay fantatra amin'ny anarana hoe AKI-RADIO. Ilay AKI-RADIO moa dia AKI dia fanavoaizana fotsiny tsotro izao ny handramoka izao. Zay zany vaovao, izy io dia web radio zany hoe radio tsy amin'ny alalana fréquence fa amin'ny alalany internet zany hoe niza ary naiza zany toerana misy anao ka misy connexion dia afaka hanaraka tsy tapaka ny AKI-RADIO izay miainga eto Frantsa nefa dia manerana izao tontolo izao amin'ny web radio azy. Zay ny vaovao mahafaly. Fampahafantarana kely momba ny AKI-RADIO moa dia mahasamihafa an'izy io dia izy dia onjam-peo 100 isan-jato ara-pilazantsara zany hoe tsy ahafantatra tsy hareny inona fa tsy momba ny filazantsara ianao hira ara-pilazantsara, toriteny mazava ho azy, fandarana rehetra dia ara-pilazantsara, fandarana rehetra zany dia evangelika avokoa, ny zavatra rehetra izay ho atao eto dia evangelika 100 isan-jato. Zay ny vaovao Andriamatoa Bary amin'izao fotoana izao. Misaotra anao. Mandeha 420 ora amin'ny 420 ora zany ny radio miovaova sa fandarana miverimberina no mandeha afaka henoan'ny olona amin'ny AKI-RADIO? Ie, marina tokoa zany. Mandeha 420 ora ao anatin'ny 420 ary 7 andro anatin'ny 7 andro. Tsy tapaka mihitsy zany ny AKI-RADIO. Voalohany indrindra ny antony nanaovana an'izay dia izao, maro be ny olona manaraka anay efa tao anatin'ny fikarakarana zany fikirakirana ty asa ara-pilazantsara tamin'ny Facebook ty. Tsara ho fantatsika ihany fa maneran-tany dia misy olona mihaino ny Fandaharana handramoka izao. Misy ny any Maroc, misy ny any Arabie Saoudite, any Koweït, any aminareo any Canada, any États-Unis, eto Frantsa, hatrany l'île de la Réunion, any Maurice sy ny sisa ka ny ora tsy hitovizana. Ny ora zany tsy mitovy dia mazava ho azy raha amin'ny 12 alina aty aminay mety amin'ny 9 marinany aminareo dia ezahana mandeha 420 ora anatin'ny 420 ora izany onjam-peo izao. Misy fandaharana maro ao amin'izao fotoana izao dia efa misokatra ny fandaharana izay farahan'ny olona isan'andro dia natao hivavaka maraina manomboka amin'ny 9 ora maraina lera eto Frantsa io. Ao ny toriteny isaky ny adiny telo izay mampiavaka an'ity onjam-peo dia isaky ny adiny telo dia misy toriteny foana.
Ny toriteny amin'ny maraina misy somary miverina kely amin'ny atoandro satria misy ny olona izay tsy nare dia tahak'izay foana isaky ny amin'ny 7 maraina, amin'ny 10 maraina, amin'ny 2 atoandro, amin'ny 4 hariva, amin'ny 7 hariva, amin'ny 10 alina, amin'ny 2 maraina indray dia misy toriteny mandeha foana zany a. Ny tanjona amin'izy moa Andriamatoabary dia mba hainoan'ny olona tsy tapaka filazantsara ary amin'ny toerana rehetra mba ahafahan'ny olona mihaino tenin'Andriamanitra sy mampahery satria raha hiandry ny olona tonga any am-piangonana vao azo fampahirezana mety ho reraka ihany ny olona amin'izao fotoana efa andro mafy izao. Dia ny tanjona amin'izy zany dia mandeha 420 ora anatin'ny 420 ora ary mandeha 7 andro anatin'ny 7 andro ary n'aiza dia ho ezahana ho tratran'izao andrean'izao onjam-peo izao daholo. Amin'ny teny malagasy daholo zany ny fandarana sa misy amin'ny teny frantsay na amin'ny teny vahiny hafa ihany? Amin'izao fotoana izao aloha dia mitomboka amin'ny teny malagasy. Aorindrina kely ao anomboka hisy ny fandarana rehefa alarobia hariva amin'ny teny frantsay izay fampianarana momba ny atokana ho an'ny ankizy aloha ny etombohan'izy io izay miresaka momba ny baiboly. Fampianarana baiboly ho an'ny ankizy mitomboka amin'ny teny frantsay. Aorindrina kely eo koa dia hiezaka nanao ny fandarana amin'ny teny frantsay. Amin'izao fotoana izao mantsy aloha dia izao mbola ny malagasy rehetra maneran-tany zany an-tany lavitra zany no entanina voalohany amin'izy ity satria ho fantatritsika fa tsika koa dia mila mitaiza ny ankohonantsika mba hiteny malagasy na aty an-tany ivelany ary raha aty amin'ny na aty an-tany lavitra aty dia tsara ihany tsika tahaka ny anay izao ny zanakay dia mampatahotra mihitsy efa misy anankiray fa tsy dia mahay teny gasy firy intsony nefa dia ezahana mihitsy mba hitazona an'izay teny izay fa tsy hanakany nefa izany amin'ny aty an-tanin'olona ihany koa tsika dia ho avy mihitsy ny fandarana amin'ny teny frantsay na dia nitoriteny amin'ny teny frantsay dia ho avy rehefa aoriana kely. Ya, anaraka kely ireto dokam-barotra reto tsika dia iverina eto any miresadresaka amin'Andriamatoa Rado Rakotosalama tompon'andraikitra amin'izany atao hoe AKI-RADIO izany. Ya, dia eto ihany koa moa Ramatoa mampionona raha Herinjanary izay vadiny Andriamatoa Rado Rakotosalama samy tompon'andraikitra amin'izany andramoka izao zany radio AKI-RADIO faly miarabanao Ramatoa mampionona. Ya, faly miaraba ny Andriamatoabary Bakandresy izay tompon'andraikitra ao amin'ny Madagascar TV dia miaraba ihany koa ny mpijery rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao dia manona ny fedanan'i Kristy hatrany amintsika tsirairay avy. Asa afaka resadresanao hoe inona avy ny fandarana misy ao amin'ny zany hoe AKI-RADIO zany? Araka ny voalaza teo moa hoe ny AKI-RADIO dia onjam-peo ara-pilazantsara zato isan-jato ary na dia ara-pilazantsara na moa dia ao anatin'izany avokoa ny resaka ankohonan'Andriamanitra no resahana ao anatin'izay ka ny maromaro ny fandaharana izay ho hita ato anatiny ho renesintsika zany ato anatin'izany onjam-peo zany. Misy ohatra ny fandaharana izay efa anankiray izao ohatra efa nanomboka izay tamin'ny zoma teo dia ny fandaharana isaky ny zoma hariva misy andrata izany hoe ao anatin'io fandaharana io zany dia fotoana anankiray eo amin'ny adiny iray eo tsisy fitondranam-bavaka eo fa fanandratana sy fideranan'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka, famakiana salamo sy hira fiankofana no tena renesina ao anatin'izany. Ny tena fandaharana matetika misy ihany koa dia amin'ny maha-ara-pilazantsara azy dia isaky ny adiny telo misy foana ny toriteny mandeha eto amin'ny onjam-peo isaky ny adiny telo izany hoe ao anatin'ny 420 ora zany dia misy toriteny foana isaky ny adiny telo. Satria mantsy ny orantsika samy hafa zany ny samy manana ny décalage horairany ohatra zao aty France zao hafa ny ora any Canada indray dia efa hafa indray ka mety ho maraina aty aminay atoandro any Canada hariva any amin'ny toeran-kafa dia misy ny zany hoe isaky ny adiny telo dia misy foana izay toriteny izay. Ankoatran'izay moa ny hira ara-pilazantsara izay renesintsika foana tsy tapaka eto amin'ny onjam-peo. Misy ihany koa ny fandaharana anankiray izay vokarinay dia ny fandaharana isaky ny talata hariva amin'ny 7 ora alina
fandarana momba ny ankohonana izy io, momba na fitiavana sy ny tontolon'ny fitiavana ray manontolo mihitsy. Satria indraindray mety mahagagantsika hoe fa maninona radio ara-pilazantsara nefa misy resaka fitiavana. Fa ny tena marina, Andriamanitra dia miainga avy eo amin'ny ankohonana. Any zany ny aingan'ny famonjena, any zany ny tena iangana, fototra iangan'ny famonjena. Ka aminay zany dia tena nametraka an'izay mihitsy eo apetraka izay resaka fandarana momba ny fitiavana ary tsika miara-mahita, miara-mahalala. Fa amin'izao andro faran'izao tena efa manana ho be dia be ny olana ara-pitiavana mitranga na eo anivon'ny tokantrano na eny amin'ivon'ny tanora. Be dia be izao ny tanora mamoy fo, mamono tena amin'ny resaka fitiavana. Dia izay mihitsy zany no tena antony nametrahanay hoe apetraka ho atao ity fandarana iresahana momba ny fitiavana ity. Mety misy olana ara-tokantrano vahana ao anatin'izany. Mety misy olana amina finantso rafozana na araita-po vahana ao anatin'izany. Ary tsy resaka hoe filazantsara ihany moa zany, ny tena marina filazantsara mihitsy, fa eo ihany koa mandeha ny resaka fanabeazana sy resaka expérience ihany koa sy ny fanorona ny olona mety hoe famahana an'izay olana izay dia mazava ho azy fa tsy maintsy miafara ao amin'ny baiboly foana ny tena famahana ny olana amin'ny farany. Ka izay zany anisan'ny fandarana. Misy ihany koa ny fandaharana izay mbola vao vokarinay aoriana kely, dia ny fandarana momba ny mpanakanto, ny firesahana momba ny mpanakanto. Misy ny fandarana isaky ny alarobia hariva, ny la Bible se raconte ho an'ny ankizy. Ny ankizy moa zany matetika rehefa aty ivelany aty dia betsaka ny tsy dia mahay loatra teny malagasy, dia ho apetrakintsika izay fandarana izay ho an'ny ankizy. Dia mazava ho azy fa ankizy ihany koa ny hanolotra an'izay fandarana la Bible se raconte izay isaky ny alarobia hariva amin'ny 5 ora en direct io. Dia ao indraintsika amin'ny resaka momba ny ankizy, dia ankizy samy ankizy izy no fampianatra baiboly ao anatin'izay. Izay aloha zany ny fandarana izay efa tena mipetraka tsara. Fa ankoatran'izay anefa dia mbola hamokatra fandarana foana izay. Eny tsy efa tsy faneny zany izy foana ny fandarana izay ho vokarina andravahantsika an'izany AKI-RADIO zany. Fa ny zavatra azo antoka aloha dia samy azo daholo. Ho an'ny saravabe-bahoaka zany AKI-RADIO, ho an'ny olona rehetra sy ny antokom-pinoana rehetra, tsy manavaka finoana, tsy manavaka antokom-pivavahana, tsy manavaka anara-piangonana, fa ho an'ny olona rehetra mihitsy sy ny sarangan'olona rehetra dia afaka manaraka izany AKI-RADIO izany. Ary io no nareo mivady ihany ve ny mpanentana sa misy olona hafa koa miara-miasa ao amin'ny AKI-RADIO? Ia, mialohan'ny hamaliko an'izay fanontaniana izay aloha dia mbola misy fandarana anankiroa ihany koa izay efa mandeha ary efa fanarakintsika izay mpanaraka ny andramoka iza ohatra amin'izay dia ny fandarana vavaka maraina isaky ny amin'ny 9 maraina. Iarahana ao am-panompon'Andriamanitra moa zany rado rakoto salama, dia ohatran'izay ihany koa ny amin'ny alina vavaka fiambenana amin'ny 10 alina ora eto Frantsa. Dia efa misy izay fandarana izay efa hatramin'izay moa fa nanomboka tamin'ny radio dia ho alefa en direct eto amin'ny radio ihany koa izay fandarana vavaka fiambenana amin'ny 10 alina izay. Dia iarahana aminay mivady. Ozy izy Andriamatobary hoe izay mivady rery ve? Dia eny tokoa. Hatreto aloha zany dia mbola izay mivady izay sady tompon'andraikitra voalohany no izahay ihany koa no manentana eto amin'ny radio AKI hatramin'izao aloha. Ny fandarana rehetra eto zany dia sahaninay avokoa. Na ny izahay menakavy kely zany ny fandaran'ny ankizy dia ny zanakay no manao ny fandarana. Ny fandarana rehetra dia izahay mivady. Dia hatreto aloha zany dia mbola iarahana aminay daholo, fa izany kosa nefa manam-paniriana izay ao aoriana ao hoe hisy ihany ao aoriana kely ao mba hiara-hiasa aminay ao anatin'izao fanatotosana izao fandarana izao, satria tsara koa ilay mifampizara fanomezam-pahasoavana. Misy olona mety manana fanomezam-pahasoavana ihany koa manentana miasa amina onjam-peo, dia tsy hijanona aminay mivady zany aloha ilay izy, fa hatreto fotsiny aloha dia mbola izay no eto, fa ao aoriana kely eo hivelatra amin'ny karazan'olona rehetra izany AKI-RADIO zany. Ya, dia isaona be dabe ianao amin'izay fanazavana rehetrarehetra izay anaraka an'ireto dokam-barotra vitsivitsy reto tsika dia iverina eto any ao aorianan'izay. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao, Madagascar TV arahanao eto amin'ny ICI télévision.
Manana vahiny moa tsika androany dia rado rakoto salama sy mampionina raha herinanary zany izay izy mivady no tompona andraikitra ary nanangana izany hoe AKI-RADIO zany na ny andramo ka izaho ono rado misy mpiara-miasa ve na mpanohana anareo amin'ny fanatanterana an'ity AKI-RADIO ity? Amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra izay ataony mivady moa araka ny resaka izay ataontsika tamin'ny voalohany ihany dia mbola tsy miovatra amin'izao fa dia izahay mivady irery tsy dia misy hoe mpanohana, misy mpanohana be dia be tokoa izay dia ny mpanohana ara-bavaka izany hoe mipampahery anay ao ambadika ao ny mpitondram-bavaka izay isaorako manokana etona indrindra ny mpikambana ao amin'ilay fikambanana izay natsanganay dia hoe vavaka fiambenana izay efa misy grupy vitsivitsy moa izy ireo ary olona maro be maneran-tany. Izy ireo moa miaraka aminay isan'andro isaky ny amin'ny 10 alina dia efa lasa tahaka ny fianakaviana tahaka ny mpiray tam-po mihitsy ka izy ireo dia tena nanampy anay be dia be mihitsy satria mitondram-bavaka sy mampahery anay. Fa ankoatr'izay dia izay mivady irery ihany no miandraikitra ny fanatotosanan'izao ny hoenti-manana rehetra, ny fitaovana rehetra sy ny zavatra rehetra izay atao anatin'izany dia izay mivady irery ihany aloha amin'izao no miezaka manodina izao onjam-peo izao. Fa araka ny tenin'Andriamanitra moa bary manao hoe ampitsara izay moa ny anisan'ny teny izay nofidiny ity onjam-peo AKI-RADIO ity hoe ampitsara toko fahiny na 412 izay miteny manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Izany hoe izao onjam-peo izao tokoa dia tsy anisan'ny onjam-peo hoe matanjaka be na tena hoe ary fitaovana be sy ny sisa fa dia tena hoe izay zavatra eo am-pilatanana izay fahasoavana omen'Andriamanitra iny no entina miainga. Fa nefa kosa Andriamanitra rehefa miteny nanao hoe niteny tamin'ny Saoly tamin'izany fotoana izany hoe rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia mandehana any amin'ny Samuel voalohany toko 7:15 misy izany izany hoe rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy izay azo ny tananao atao. Ka dia izay tatoato natsapa izany famantarana vitsivitsy izany dia izay azo ny tananay atao dia ataonay ary dia handeha amin'izao herinay izao zahay fa izay matoky fa Andriamanitra koa tsy maintsy ampitombo anay tahaka ny nampitombony andry Davida, tahaka ny nampitombony ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ireo izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nandroso ny lehibe rehefa niaraka tamin'Andriamanitra. Misy asa iny ny azo amin'tinana n'izay resaka rehetra ny fanaovantsika teto izay efa manantonkantona ihany ny famaranana ny fotoana sa raha misy famintinana sy fanentanana ihany koa ny olona iaino sy anaraka n'izany AKI-RADIO zany sy ny fisily zany raha AKI-RADIO zany manomboka izao. Ny fanentanana angamba dia voalohany indrindra aloha mbola tsy niteneniko teto angamba ny fomba azahoana an'izany onjam-peo zany dia miditra fotsiny ianao anatin'ny lien hoe www.andramokaizahaomitambatra.com www.andramokaizaho.com dia rehefa miditra ao dia hitanao daholo ny mombamomba ny onjam-peo tonga dia efa cliquer ao ianao dia afaka eo dia mandeha ny onjam-peo ary izy io dia tsy mila connexion ngeza be, tsy mila crédit be da be zany ianao, tsy mila fahana be dia be fa na any ambanivohitra any ianao tsy dia voatery amina connexion matanjaka be ianao fa rehefa mahazo Facebook ny téléphone-nao dia efa tahaka ny tanjaka izany ihany dia mahazo ihany koa ny onjam-peo. Ny onjam-peo ihany koa dia misokatra ho an'ny olona rehetra. Io zany dia izay moa na lalàna any mivady dia izay tsy mijoro amina anaram-piangonana ary tsy manana fiangonana fa izay fiangonana rehetra kosa na fikambanana na iza maniry hiasa aminay dia misokatra. Afaka raha vao mbola zavatra ara-pilazantsara ny ataonao dia afaka miara-miasa amin'ny AKI-RADIO ianao. Ny tanjona moa etỳ am-pamaranana dia any amin'ny boky ny marika toko 4:5-5 misy an'ilay teny izay fantatsika manao hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra hatrany Jerosalema, Jodea sy Samaria ka hatrany am-paran'ny tany. Ka dia izany moa io zavatra atao io, fanatanterahana izany tenin'Andriamanitra izany moa io zavatra atao io ary etỳ am-pamaranana dia teny bary fa tsy manaletriretra ny hijanona hoe izay mivady fa dia tena hoe izay zavatra rehetra fahana manitatra. Satria tadidintsika tsara ny netim-boan'izao fa toriteny tamin'ny alalan'ny Facebook dia fampahirezan'olona amin'ny alalan'ny messenger fa dia izay zavatra rehetra eo am-pilatanana dia entina zany ampitomboana ny olombonjena satria ny tanjona izao onjam-peo izao dia nitondrana ny olona, hitaizana ny olona ra-panahy
mba hiatrika an'izany fiavian'i Jesosy zany ka andeha mba voavonjy daholo ho any amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Ka dia ny afatra zany dia izao manao hoe izay dia vonona amin'ny lafiny rehetra. Raha mbola misy koa lalana misokatra eo anoloanay dia androsoanay zany satria fantatray fa Andriamanitra efa momba anay raha teo. Ny tanjona dia izao mba hitsika rehetrarehetra hoe tsy misy intsony satria filazanten'Andriamanitra fa mialohan'ny havian'i Jesosy dia tsisy olona tsy arian'izany filazantsara zany, tsisy olona handray an'izany, tsisy olona zany afaka hiteny hoe tsy nandre antson'Andriamanitra. Ka anisan'ny fitaovana anankiray ihany koa maneran-tany angamba ity AKI-RADIO ity hiantsoantso tahaka ny trompetra faraparany hiteny amin'ny olona manao hoe andao hiverina amin'Andriamanitra tsika, andao hiomana ho amin'ny mandrakizay tsika fa tsy ho ela, tsy fantatritsika zany hoe roviana fa efa fantatra fa tsy ho ela. Dia ho avy any amin'ny rao any-lanitra Jesosy. Ary ity onjam-peo ity dia tena mifantoka tanteraka amin'izany. Ao ihany ny mety afaka hitory-teny fitahiana, hitory-teny zavatra izay mety ilain'ny olona andavanandro. Fa amin'ny tena fototra izao onjam-peo izao dia ny hitondra ny olona sy hitory ny olona fa ho avy ny fotoana. Ho avy any amin'ny rao any-lanitra Jesosy hifarana izao rehetra hitantsika izao na io AKI-RADIO ary ho levina io rehefa ao aorianao. Fa ho avy kosa ny fotoana izay andrenesantsika ilay anjo maraka dia ho avy any amin'ny rao any-lanitra Jesosy hiara hiakatra izay rehetra manana ny solika fitaizaka. Ny AKI-RADIO dia vonona hikolokolo sy hitaiza ny solika aty anatintsika ka dia mianofinaritra. Na hira ao alefa dia ezahana mihitsy hira mahakasika anao. Natao kely 700 ny hira mandeha ao dia malagasy, hira malagasy amin'ny mahonjam-peo malagasy azy dia manaraka amin'izay hira anglisy ny hira frantsay. Misy ezahana asiana izay zavatra ahatonga anao tsy hiala fa ny tena marina fanirinay mba anisan'ny fitaovana bary eo am-pelatanan'ny olona, eo am-pelatanan'Andriamanitra hitondra fanahin'olona ho any an-danitra. Dia misaotra betsaka anareo mivady nanaiky ny vahiny tetondray tamin'ity androany ity. Mirarisoa indrindra ho an'ny AKI-RADIO ho anareo ihany koa amin'ny andraikitra amin'ny fanatanterahana n'izao asa ataoko hoe asa masina zao fa dia mirarisoa indrindra, mirarisoa sy fahombiazana. Dia misaotra ny Madagascar TV, misaotra manokana ny Andriamatoa Bary Nandresy dia tongava amin'ny ambony indrindra ho lasa lavitra tena ho reharehan'ny malagasy zany Madagascar TV any Madagascar zany dia izay rehetra ho ataonareo dia Jesosy ane omba anareo amin'izay rehetra ataonareo. Dia mankasitraka dia mitondra mbavaka anareo dia mahireza daholo tsika rehetrarehetra. Misaotra tokoa. Dia izay ihany koa no mambarana ny fandarantsika androany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko.